izany manao Jesosy. Raha tonga mananatra izay ilay aminareo aminaraiky dia fanahy fahamarina izay mivoaka aminareo dia izy mivavolena hanamara azy. Zao azy raha ny zanaka teny zavana. Nanonona ny fampitonoana isika teo izay hanambarantsika foana hoe resantsika mitononotra manerana izao. Samy tokony ambara koa nefa ny hoe io mamintina ny fotom-pampianarana rehetra avy amin'ny Baiboly izay sorenany ny finoantsika. Nanotsaterina tamin'ny katekomenan'ny fanisy fa ny tokony fitonoana dia mikasika an Jesosy ilay Andriamanitra zanaka izay natanteraka ny famonjena ho anjara-olombelona Jesosy. Any amin'ny faraparany any dia misy izay fanahy masina izay toateny dimy fotsiny any ka mila famelabeharana foy. Dia io zany zanantsika atao amin'izao andro Pentekosta izao. Tany Beroa nefa raha nanonona izay fotoan'izao Andriamanitra dia izao misoratra hoe fanan'Andriamanitra nanonona tamin'ny io zany manambara fa nandray an'izany tokoa ny fanahymasina nahatonga zavarehetra misy izay tavany tsy misy. Ary raha miteny koa Andriamanitra reny andeha isika hamonina olona tahaka endritsika misy voalohany dia fainam-po tena mandara zao fa tsy asa izy ny fa toy zany ahafiteny fanahy. Izao voalaza mijora ny fanahin'Andriamanitra ny manao azy ary fofona ny tsy toa no mamerina azy. Joba fahatelontelo andiny fahaefatra. Tsara koa zany zavana ny mamerina azy anisan'ny ilay anjara tamin'ny fanatanterahana ny fanajena ankora ny fanahy masina na dia tsy tamin'ny fomba ny fantana azy. Zao mantsy sitraka Andriamanitra ray miahatonga an'izany olona ka tsy maintsy nandalovana izany zavatra izany ny fahaterahana ara-nofo. Tsy afaka nateraka nefa izy raha tsy mitorotoroana ka io no anjaran'ny fanahy masina, mitorotoroana ny fanahy masina isika. Ny mantsy ny amin'izay tamin'ny Maria izay voalaza raha sito hoe zaza ka nanontany teny hoe hanao ahoana reo no hatanteraka izany fa tsy nananalaga ny fanahy masina no tonga aminao. Io ka toko voalohany zany fahaefatra am'telopolo sy fahadimy am'telopolo dia io ihany no namariny an'izay tamin'ny Josefa avy manao hoe zaza ao ankiliny dia viany fanahy masina. Voalohany zany dia tazantsika mazava eto zany zavana ilay Andriamanitra tokana endrika telo dia miray ny zanaka izay milaina tahaka ny fanahy izay mitony zanaka tena kibonary fahaizana. Dia mety zany fa asan'ny amin'izy ihany ny fanatanterahana ny fahaizana. Rehefa tena hanomboka ny asa izay nanana azy ny tompon Jesosy ka nandalo tamin'ny batisan'ny Jona dia hitantaratra indray ny fiaraha-miasa n'Andriamanitra fitelo izay iray satria nipetraka teo ambony zanaka ny fanahy masina izay naka nendrika ny vomailala ary nizao ny fiainan'izay teo ny zanaka maro ity ny zanaka maro izay sitraka Matthieu 21.
dia io le nataontsika teo tamin'ny katekomena sy ray aman-dreny mampotran'izany ho an'ny batisa vahoaka be nanarika ny zava-misy tao Jordana tamin'ny fandalovana Jesosy ary teo anatreham-bavomena maro mitsary amintsika no fanekena hiaina ny fontsika sy jery ny anjara fanokona ho antsika eo ny samy fiangonana eo ny fanaonana mitandro sy manodidina azy ary koa eo ny fampitana ny fontsika amin'ny mpiara-penina antsika. Jesosy ny fianarana ho anareo fa tsy gasy sanatria izay azo antoka fanandarana ny koa tamin'ny batisana Jaona satria tamin'ny mpianatry Jaona ny fidianana ny voalahy. Eo zany le hoe tolamody izy ity fanandaro tamin'ny doro zara sy ny hoe tsy mety miakaka amin'ny besoin maro sy ny sisa fantatsika nefa ny hafaran'ny Jodasy sy namafy ny fony hatramin'ny farany tsaloko fo zay tany tsekoly tany lycée zany tany Galilée vitsy dia vitsy ireo zay tsy namokatekomena tany am'fiangonana avy mba tsy lazana hoe tsy misy mihitsy medina resaka nefa etsakirany dia toy isaina miratsa-tany ankoa ireo zay tsy miteny ratsy mihitsy zany misy zanto satria nabody fotsiny zany hoe tsy maintsy laza-pandray na tsy maintsy fibatisa sy ny sisa indrisy verina liavana fa mitanjona voalohany ho an'iretsy zanatsika dia tsy mihanana ny anarany eo misitry ny fiangonana fa mihanana ny anarany voarakitra manganitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha io no nandrisika antsika amin'ny katekomena dia izao no voasoratra hoe ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Misy anaty voalohany zany mandreny fahatelopolo folo. Dia ampiatsirivana rehavana fa io tompo-kase tamin'ny fanahy masina io nosavaina ny fahalalana lanitra fa tsy hekaratasy ny zanana kely fanamarina ny mahampandray na ny mahafabatisa. Raha mitontolona tamin'ny fanahy masina ny tompo Jesosy ary nateraka olona dia ny fanahy masina ihany mitontolona antsika ho ateraka ara-panahy. Ary tsy miteraka isika raha tsy misy vokany io asan'ny fanahy io dia ilay manisinazy antsika amin'ny fahotana jaona tokaina amin'ny folo andimy fahavalo io zany dia asan'ny fanahy masina mialoha na fonantsika piasy ny olona izay terateraka indray dia eo mahatsapa mpavisarana ny fiainam-pahotana izay asan'ny fanahy masina rehefa mahaviritra amintsika zay ratsy fitatsika dia miasy zay fanahy. Eo koa le hoe ireo zay manaiky ny asan'ny fanahy ampibaka azy dia mitondra amin'ny ntsona hoe fahateraam-baovao. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena mandalo tamin'izao ny maro maraisika rehetra mitsirairay mamary zany ao amin'ny vaovao. Asan'ny fanahy masina ihany koa ny fampihavanana fa mila malaky izany isika. Tonona amintsika matetika ho amin'ny farany fitoam-pivavahana ny hoe ho aminareo ny firaisana na koa fampiraisana izay avy amin'ny fanahy masina. Hitsaina faharoa zany rehefa tsy misy firaisan-tsainy ny mpahalahy na indraindray azy ny vivady na ny koa eo ampiara-monina dia izay ilay mahatonga ny fiavana tsy misy na koa tsaratsara izy. Asan'ny fanahy masina ny fampiraisana tompo ary izaho sy anao ny antsoina handany tenantsika amin'izay zany. Ny asa fampiavana raha teny efa vita ny zanaka teny azo fijaliana. Eo amin'ny fiainan'ny olompino andavanandro dia mpanolarana azy. Izay ny hoe mitondra antsika amin'ny fahamarinana rehetra izy zaona toko fahaenina folo andimy fahatrany folo. Tokony antoka ihany koa ny fanahy masina eo amin'ny fandavana ny gidradidra sy ny disadisa ary koa eo amin'ny fanofonoana.
tsika samarotsitra sady nandroso tsara sy namety amin'ny fataonana amin'ny tompo sy ny famposian'ny fanahy ka ny amaro tsy izany vary mitanjona mampivelonantsika ankehitriny raha mia mahitsy isika pianina asan'ny fanahy izany raha miabetsaka isika dia asan'ny fanahy ihany koa izany fahatsasam-polombelona raha mitombo eo amintsika ny fahakalovan'andriamanitra dia ny fanahy izay miasa matoa izy anefa tsy afaka miasa amintsika dia tsy afosany zany tsika izany hoe mifanandraiky azy anjaka tanterakaontontsika izay hoe mandraiky azy ary tsy siny fiarahany toetra aontontsika amin'ny ratsy mitsirary amintsika dia saina tena fanahy ary ny saina sy ny tena no mitambatra hoe nofo nopetera voalohany toko faharoany teny faharoany ery malala satria vahiny tsy mpivahiny anareo fa dimy ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny dikan'izany dia hoe toa samy manana ny sitrapony nofotsika sy fanahitsika jesosy koa azy mateny hoe ny fanahy mety any hanofo ary tsy manandreny marika tokofarakany folo andefaaroantempo zany tamanfarao izany hoe na efa nateraka ara-panahy azy isika taon'i jesosy dia nofo zany mitera izany no malaza teo mpamitfinitsina fivavahana no mpalataka indray mandona na hoe efa naletaka ny ranorano no nofoko aindrisy amahainamomano izy anatosika rehetra ny aminy izany ny fiainantsika ara-panahy kanefa raha fanahitsika fotsiny miady amin'ny nofo sy ny filany dia angamba efa tsy minosika raha eo amin'ny akapobe ndraiky ara mijerena dia hitatsika etsy andaniny ny nofo ary etsakilany ny fanahy ifanain'andriamanitra ny tsy nambarito azy ny nofo amin'ny akapobeny ny saina ny fanahy masin'andriamanitra manoatra ny nofo amin'ny akapobeny fa tsy le fanahintsika tsy raha intso ary ny nofo amin'ny akapobeny le saina fa tsy ray antsika tsy ray iray migalatiana toko fahina ny fatotso fahavalo manao hoe aza mety fitany na enareo andriamanitra tsy azo fazina fa izay afafy ny olona notsin'izay fa izay mamafo amin'ny nofo dia satsinja fahasombona tsy mamafo amin'ny nofo ianazy zany dia tsinja fahasombana avy amin'ny nofo ny kapitely zay fiamotonfanamasina ary izay mamafo amin'ny fanahy efa mezabeny fanamasina zany dia ijenta fiaina manaksaina avy amin'ny fanahy ny fahavalony fanandriamanitra voalohany dia ny nofo galatiana fifotony folo tiafadina ny folo tapanfana fa ny nofo manolotra ny fanahy ary ny fanahy manolotra ny nofo asan'ny nofo daholo matetika ny mameny nofotsika dia fahavanirana lompo folety fahatezerana maharitra sy ny sisa ary raha tsy ny fanahy masina no maka ny toerana rehetra ampontsika dia azo lazaina hoe mamafy ho an'ny nofo izy asa isika na efa maritsapa koa fa ny nofo dia mitarika izany olombelona ary ny fahafilaretana mandalo izay dia hoe filany nofo ary ny fanahy masina kosa rehefa mameno antsika dia miteraka fiadanana maharitra io antsika izany dia zay dia voasolotra hoe jaonana voalohany toko faharoany tolofotany folo mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao sy tokon'andriamanitra maharitra mandrakizay etsy andaniny zany kamo dia ny nofo sy ny filany mandalo ny serana efa manino ary etsakirany kosa dia ny fanahy masina zay miasa anatintsika anaovantsika sy tokon'andriamanitra tsy anavantsika ny asa nofo dia izay ny alatsony galatiana toko fahadimy folo ahy sy anaovana mandehanaraka ny fanahy dia tsy ampateraka ny filany nofo miamana antikarahazany tsy mijery zavakoana tsy miaino zavakoana tsy mieritreritra zavakoana ny antsoina hoe
zava-poana dia izy mety atotry ny fa eto koa mantsy Paoly tamin'ny Timoty sampanolot'Andriamanitra no atao anatin'ny fahatanjana mampisery ny finamonana fanahy miazaka mitafahamarinana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny amin'ny fomadina Timoty faharoa andimy faharoa tika satria mbola kely Timoty faharoa andimy faharoa satria miantso antsika hamatosotra ny filamintanana fanahy azo tsika atao tsara no mamaky tsy midoko rehetra tsy andarana antsika ny sarimihetsika tsy ny sarimihetsika rehetra manana fahafahana sika mandeha mankatsy na mankaroa tsy any ny toerana rehetra asa dinikavana fa isika dia mandany izay rehetra manana endrika fatotra eo ny fiatsika hoy Paoly mitsovavolobelona hoe zavatra rehetra azo atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa zavatra rehetra ny zavatra rehetra misy azo atao nefa izao tsy mety andinozy zavatra kotsanavaina andiny namanako azy totika izay lesina mampatsara tsika efa nasina zay zavatra mavatsika fa finoana dia tsy tery nytendroetra tsy mambako tsy tery fa fiainana ary io mampitaina mpiarakatsika afatarany manaraka amin'nysajany sika manasa fanaina nytotoratsika tamin'ny andresinatsika lavitra ny fahotana dia mitodika tena ny Jesosy nanaiky raha latsaka dia teny